tafiaraka indray tsika amin'ity aliny alatsinainy fa 7 ny volana martsa taona 7 ity atolotra ny araba ho antsika eto Madagasikara sy ny ampitan-dranomasina ihany koa moa tsy tapaka ny canal 201 amin'izao alina izao. Resaka ara-panatanjahantena zato isan-jato ny arahanao amin'ny tenako mazava ho azy moa fa ny avy eto toerana sy ny eo amin'ny sehatra resa-pirenena ihany koa dia manankarim-baovao tsika amin'izay sehatra ny fanatanjahantena izay. Manasanao arany anjo izany ho amin'ny hatrany farany. Resantsika voalohany manodidina ny sehatra iraisam-pirenena teo amin'ny taranja iraisana amin'ny baolina kitra iraisam-pirenena io izay nototosahana tetsy amin'ny kianja be any Mahamasina ny omaly alahady. Ny lalao miverina nionana tamin'ny Sao Tomé tamin'ny lalao mandroso moa tamin'ny alarobia lasa teo dia efa nitarika tamin'ny Saraino tsy misy tsika natafiditra baolina tokana tany an-tanin'olona tany rehefa miverina tetsy amin'ny kianja be any Mahamasina dia hita sy tsapa fa vombonina daholo na ny vahiny na ny tompon-tany ihany koa indrindra fa tsika teto Madagasikara teo amin'ny fidirana voalohany vao ray minitra fotsiny dia efa matin'ny voavy Paulin ny baolina tany amin'ny minitra fa 20 nefa dia matin'ny ramizy indray avy amin'ny ekipan'ny Sao Tomé rainoray baolina teo napiditra baolina tokana ihany koa i Carolus tany amin'ny fa 30 minitra io isa ronora io no nisarahany rotota tao anatin'izay fotoana 17 minitra ho an'ny fidirana voalohany izay rehefa nitra teo amin'ny fidirana faharoa nanao totoafy ny andaniny sy ny akilany tsara dia tsara aloha reo lefa tsara dia fihetsika efa tsara. Ny contre-attaque nataon'ny ekipan'ny Sao Tomé izay tany amin'ny minitra fa 420 na tafidirany Luis Leal ny baolina orony azy raha toka matin'ny Carolis kosa ny baolina fahatelo atsika teto Madagasikara teo amin'ny minitra faraka amin'ny 20. Zay rehetrarehetra zay dia hita sy tsapa fa mbola misy zany lesoka tiana apetraka ao anatin'ny tony sehatra ho an'ny baolina kitra itony satria betsaka ireo mpilalao mbola tsy nafantatra ny ekipan'ny Sao Tomé nefa dia tafita aloha itsika tao anatin'izay isam-bondrona izay tamin'ity fanitsanana ity. Mbola misy lalao telo ihany koa miandry amin'ny bary de Madagasikara amin'izao fotoana izao dia Guinée Équatoriale, Sénégal izay mbola etsy an-kianja be amin'ny Masina no efa amin'ny fotoana ny ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Fa eo amin'ny isan'ny taty amin'ny faritry ny Afrika kosa indray dia mbola mirotsaka ihany koa ny Knapsa Sport izay eo amin'ny Angola amin'ny fahavalony volana aprilo avy izao eny an-kianja vodivorona moa natotosahana ity lalao ity international fa mbola vory ihany koa isika rehetra zay makafy sy mipiondana ihany koa ny baolina kitra sy mipanohany ireo moa ny solotenantsika eto Madagasikara amin'ny ankehitriny dia mila tosika hita sy tsapa zany hatreto fa dia efa miakatra izay avy teknika atsika eto Madagasikara eo amin'ny sehatry ny baolina kitra izay ary mitondra fandresena hatrany isika tato ato ary dia horariana ho tonga any amin'izay fandresena sy ny fandrombahany tony amboara ty amin'ny faritra Afrika sy ny amin'ny fananana eo amin'ny ekipa-pirenena ihany koa. Izay no makasika iny baolina kitra lava dia lava iny ary dia aliana tanteraka tsika tao anatin'izay mirosany amin'ny dingana manaraka indray zany amin'izao fotoana izao mibary raha toka hiatrika ny lalao mandroso kosa ny ekipan'ny Knapsa Sport Avantage sy solotenantsika eto Madagasikara ao anatin'ny tompony amboara. Eo amin'ny sehatra ho an'ny tsipikanety be kosa indray ho an'ny fédération dia nitotosaina tetsy amin'ny CBT ny fananana ho an'ny tompon-daka tsika teto Madagasikara betsaka no mpandray anjara tamin'izy ity mazava ho azy amin'izay sehatra ho an'ny tsipikanety be izay ho fenotsika anatin'ity fanadidiny ity ny makasika azy io. Atotosa soma tsara tetsy amin'ny kianja CBT tetsy Mahamasina ny fedinan'ny tompon-daka Madagasikara teo amin'ny sehatry ny tsipikanety be ho an'olon-droa miaraka ho an'ny lehilahy dia norumbahany Jean Ramsa izay adiny samy ekipan'ny CBT avy etsy Mahamasina avy eto Nalamanga moa ity fananana ity izay novoany izy mirahalahy ho mpandresy tamin'ny 17 no sivy. Raha atao jeritodika ny lalao akatoko ny famaranana dia alavo ny mamy teo ny manasa-dalana ny ekipan'ny AS Mamana ahitana ny ajakely sy lavakely ary ny bika ambomaso kosa dia nailiky Jean Ramsa izay nahitana ny Dadi Solika atao anatiny izany. Izy reto zany no niatrika ny lalao famaranana atao anatiny izy ity ary nivoahan'izy ireo mpandresy mazava nanoloana ny mamy sy Jean-Ny. Tsara mampafantatra fa ity fananana ity izay ho tompon-daka ny Madagasikara dia mandray anjara feno amin'ny fedonina ny tompon-daka eran-tany izay ataon'ny Belzika ny 17 ka hatramin'ny 17 ny volana aprily ho avy izao.
orariana soa araka izany Jean sy Rams amin'ny fedina ny tompodaka eran-tany izay ataon'izy ireo tsy ho ela ihany koa amin'io volana ho avy io. Mahay mifameno tsara izy mirahalahy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena na eo amin'ny tifitra zany na eo amin'ny fakana isa ihany koa ary tombony ho azy mirahalahy ireto eo amin'ny famenoana ara-teknika sy ny ara-taktika raha ny fanazavany hatrany. Tsara mampafantatra mo fa vao manomboka io volana aprily io dia andao any Madagasikara izy mirahalahy hiatrika izay fedina ny tompodaka eran-tany any Belzika izay ary efa nametraka tontolo tsara i Madagasikara teo amin'ny fedina ny tompodaka eran-tany tao anatin'ny taona 2012 antenana sinona ihany koa fa tsy latsa-danja amin'izany ny solotenantsika amin'izao fotoana izao izay ahitana ny Jean sy Rams eo amin'ity fedina ny tompodaka eran-tany ity. Eo amin'ny sehatra ho an'ny fanatanjahantena miavaka extrême izay karakarainy Lion Force amin'ny fahin'ny volana may ho avy izao no anaovana azy ety lapa fanatanjahantena eto Mahamasina iaraka eo ny Ayad ho an'ny kickboxing sy ny Kaiwan ary ireo olona izay voronofo sy bokonozatra ihany koa dia hiakatsehatra ao anatin'izay zava-dehibe no atolotra ny Lion Force amin'ity indray mitoraka ity dia ny fanadihadiana no amenoantsika izany. Hiakatsehatra etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena etsy Mahamasina ny fahin'ny volana may ho avy izao. Ny ao anatin'ny fianakaviamben'ny fanatanjahantena ny kickboxing sy Kaiwan bodybuilding izay ampiseho ny fahaizany ihany koa amin'ity indray mitoraka ity. Iara-iasa araka izany ny federasiona rotota ao anatiny tony fampisehoana anisan'ny goavana itony izay karakarain'ny Lion Force etsy ambanin'ny gradin etsy Mahamasina. Grand défi no ny antsoina azy ity zany hoe mampiseho amin'ny alalan'ireo bokonozatra sy ny voronofo eo ihany koa ny Ayad maro isan-karazany ao anatin'ny kickboxing sy ny Kaiwan tsy mena mitao anatin'izany ny fisalorana n'ilay natsoina hoe best fête izay karakaraintsika eto Madagasikara ikatroko amin'ny La Réunion amin'ny dingana anisan'ny goavana eto amintsika io tsy mahagaga ny anarany raha natsoina hoe extrême ao anatiny tony fananana anisan'ny goavana eto Madagasikara ity. Manahoana amin'ny fikarakarana azy amin'izao fotoana izao? Atao mains physique le izy le mains physique misy ny éliminatoire zany hoe ifatenana an'le dimidimy isaky ny kategoria A, B, C ao anatin'ny parpois zany dia io éliminatoire io ataontsika amin'ny 23 avril ho avy izao zany hoe efa tokony mimakomana zany ny mains physique aloha ho an'ny mains physique manokana zay satria misy ny éliminatoire amin'io ny alalana hoe iza no dimy par catégorie hiakatra ao am-palais anao an'ny grand défi zany dia ho an'ny body manokana indray dia tonga dia amin'io 6 mai io zany no tonga dia karazany ohatrany hoe final ho anareo dia manarak'izay ny mains physique mbola misokatra zany ny fisoratana anarana amin'izao fa katona amin'ny volana farany volana mars zao. Mains physique zany dia mbola misy vaovao be mbola tsy dia misy tsy dia mahay an'io posina loatra dia nanapa-kevitra zany zay fa isy ny fampianarana posina ho an'ireo le bandy anao mains physique amin'ny 8 sy 15 mars zao 8 mars dia 15 mars amin'ny 4 arivo izy io atao amin'ny salle Lion Force ihany zany anaovana azy zay taritin'ny zokibe na arsanda zany ao amin'ny fanaovana zay posina zay. Betsaka ny dingana vitan'ny Madagasikara tao anatin'ny sehatra iraisam-pirenena anisan'izany ny zava-bita tsara indrindra tamin'ny nazahoany ny Madagasikara tamin'ny alalan'ny bon séjour ny ceinture anisan'ny goavana taty amin'ny faritra maneran-tany boxa arabo ity teo ihany koa ny nandraisan'ny Madagasikara ny Severin tamin'izay fananana izay nefa ny dia alavo tao anatin'izay dingan'ny famaranana izay ny andraresintsika teto Madagasikara na izany na tsy zany dia efa manao jeritodika amin'ny taniketsa ny kickboxing sy ny Kaiwan eto Madagasikara ny filohan'ny federation ary mametraka ihany koa ny tetiandro amin'ny titopilalovana 17 ity. Maromaro ny organisation ataon'ny federation amin'ny fotoana ity akoatran'ny fitahirizam-paritra majinijinika eto Madagasikara
izy combat international maromaro. Fa ny tena important indrindrany dia ny organisation na championnat du monde professionnel zany amin'ny faraparan'ny taona. Fa ho atao eto amintsika zany ny fiadina ny tanteran-tany amin'ny sokatry professionnel. Efa fantatra ny olona niady amin'izany satria Séverin zany tsy maintsy amerina ny ceinturany, Johan Bouchejour koa amerina ny ceinturany, dia misy ankizy izay hoteniko anao mandalana fa misy ankizy anankitelo koa. Zany hoe ceinture anankidimy zany no iaditsika amin'ny faran'ny taona. Izay zany no tena hoavana be mihitsy karakaraintsika amin'izao. Manomana an'izay tsika dia misy fivoahana maromaro ho atao manodidididina ankoatran'ireny efa natao reny. Ohatra zao misy maillot team koa manany, misy la réunion amin'ny 12 avril na 15 avril tokony andeha Tunisie koa zay 20 mai mbola misy la réunion anomanana azy rehetrarehetra zany. Ary anomanana ihany koa ny championnat du monde amateur izay atao any Brésil amin'ny mois d'octobre. Mois d'octobre zany lôkika sy ny kahoana atao any Brésil. Dia efa manomana an'izay ny fédération mahatonga an'ireo organisation be dia be ataonay ireo. Izay zany no tapitra fohifohy. Asiko teny ihany koa mikasika an'ilay combat boxe-arabe natao tany Jordania. Iny moa efa fantatrareo tsara fa i Johan Bouchejour moa zany no champion du monde. I Séverin tsy tafavoaka fa mahafaty daholo ny zavatra natao satria ataoko fanarahanareo tamin'ny radio sy ny télé sy ny gazety izy isorana ihany koa nareo mpanao gazety rehetrarehetra fa nareo ihany koa nahafahany vahoaka nanaraka an'izany. Dia i Johanna moa fantatrareo tsara fa any Paris no mipetraka. Dia izy nefany olona avy any Antalahy. Dia nahemotra kely ny fahatongavany satria manahirana be dia hoe andehanao fety nefany ny atao Antalahy vao misy lozam-bojanahary betsaka ny maty. Dia nahemotra kely ka amin'ny 7 volana avril zany izy vao avy. Dia ho avy eto mandritra ny herinandro izy dia ifampitafatafa amin'ny mpanao gazety, ifampizaratra ekefa amin'ny kombanao rehetrarehetra, hanome formation ihany koa satria izy efa ambony dia ambony amin'ny resaka aiady io. Tsara rafitra ny tetiandro ho an'ny fédération malagasy ho an'ny aiady eto Madagasikara ary amoaka sangany ihany koa izy ireo ao anatin'ny kickboxing eto Madagasikara sy amin'ny sehatra iraisam-pirenena raha ny fanazavan'ny filohan'ny fédération hatrany. Fa ho an'ny boxe kosa indray ny ady tontolo mazava ho azy miseho sehatra indray izy ity atao arino ny fametrahana ny fédération artefanisme ny fitetezana ny faritra ary mbola itoy izany hitarafana sy hitiliana izay andrafitra ny ekipam-pirenena ihany koa ny ady fiantsinana atao tetsy amin'ny kianjan'ny Tafimamasina ny omaly alahady. Betsaka ny mpandray anjara mazava ho azy tao anatin'izany ho feno antsika ao anatin'ity fanadihadiana ity mahakasika izay. Totosa tetsy amin'ny kianjan'ny Tafimamasina ny fedina ny Interligue ho an'ny topolalovana 740 eo amin'ny ady tondry izay betsaka ihany koa mpandray anjara tamin'izao fotoana izao ary saika isa-tsokajin-danja avokoa dia niakatsehatra teo izany. Betsaka ny mpandray anjara manerana fahatra 20 teto Madagasikara taorin'ny joroan'ny fédération ary ametraka ny fitsinjaram-pahefana ao anatin'ny ady tondry ihany koa izy ireo efa nisy ny tany amin'ny faritra Atsinanana nyroso tany amin'ny faritra Mahatsiatra ambony ary dia niveriny eto Analamanga ary parika any amin'ny faritra Andrefanosy sy any avaratra ihany koa ny ady tondry eto Madagasikara ao anatin'ny fanazavana ataon'ny filoha-hevitry ny fédération. Le sangany any amin'ny ligue paritra zany no presque no nandeha ety mba anomanana ny championnat national zay atao any Fianaratsoa le 19 au 23 avril. Ka sara mariany ataona koa zany fa ny Interligue koa zany dia amin'ny 9 avril koa zany any Fianaratsoa etona dia ny valy sady ny valy kafatra satria nanao fangatahana sika
anao combat interlile isorana ny juge arbitre international ravelona renao izy moa dia sady juge izy arbitre international no guide national ka nampitondrainay taratasy izy dia nivaly soamasara ka nieritreretinay zany atao amin'ny fédération dia amin'ny tapatapaky volana me zany andraisantsika ny Maurice ary farany volana me zany andraisantsika ny Seychelles mba fanomanana ny le ankizy ho regroupena hiatrika ny championnat d'Afrique zay atao amin'ny 15 juin au 1er juillet any Congo. Raha ny vokatra tao anatin'izay atotondra anisan'ny goavana izay satria dia nahitana mpiatroka hatrany amin'ny 420 mo ity ady fiantsina ity eritina avy eto Analamanga nanilika mazava ny tovinay avany itasy teo amin'ny latsaky ny 720 kilao ihany rakotoniaina Fabrice avy eto Analamanga nanilika ny citoyen avany Mormani teo amin'izay latsaky ny 720 kilao izay ihany eriniaina avany Matsiatra ambony dia nandavo mazava ny raharlalaina andry avy eto Analamanga teo amin'ny latsaky ny 12 kilao kosa indray Randrianary Velo Romain avy eto Analamanga dia nivoaka ho mpandresina nolonany Randriamora Jean Fredo avany itasy tsara mampafantatra fa ity ady anisan'ny goavana ity ihany koa dia ifatenana ireo zay andrafitra ny ekipa pirenena eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena zay iatrehantsika amin'ny ity topilalaovana 17 ity raha ny fanazavan'ny filoha lefitry ny fédérationna atrany ary hita sy tsapa fifa miakatra ny avy teknikan'ny malagasy ao anatin'izay ady totondry izay. Fa ao anatin'ny ivony fankalazana ny 5 taona ny kickboxing ao anatin'ny club ny 3FP misy ny combat de défi zay ataon'izy ireo etsy ankianjan'ny Tafimamasina ny voalohany volana aprily avy izao betsaka ny mpandray anjara satria dia ahitana combat 420 ity ady ity ary ireo sangany izay anao ny valinady ao anatin'izany no hiakatsehatra avokoa nalana vavy io ary nisa ndanja ihany koa dia hiakatra ao anatin'ny izy ity ny fanampanazavana makasika izay no amenontsika ny resaka. Atao anatin'ny fankalazana ny Ayad kickboxing ny kluban'ny 3FP zay anisan'ny sangany ihany koa eto Madagasikara ao amin'ny ankehitriny ary nametraka ny anaram-boninahitra teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena tamin'ny alalan'ny razana bahoaka faratina izay tsy zoviana amin'ny tsika intsony tamin'ny fedinany tompon-daka eran-tany fa izy ny tovavy voalohany ny salotra izany teto Madagasikara ary ao amin'ny ankehitriny izy ireo dia mikarakara hetsika goavana amin'ny voalohany volana aprily ho avy izao etsy amin'ny kianjan'ny Tafin'ny Mamasina no anatotosana izany. Katrokady misy hatrany amin'ny 420 no aseho ao anatin'ity grand défi ho an'ny Ayad kickboxing ity manahoana ny fikarakarana izany sy ny tanora zay iantsehatra ao anatin'ny tony ady anisan'ny mametraka ny tontolo tsara itony. Galana kickboxing atao gymnase couvert zay andraisan'ny ireo elite ny kickboxing eto tanàna tsara mihitsy zany izy io misy ivony anay zany mandray anjara amin'io zay tena reo favoriana rehetra manao daholo amin'ny fotoana io efa ao anatin'ny fanomanana tanteraka zay ary azo lazaina am-pefavonina taza daholo mihitsy ny mpiatroka. Tsara zany raha ny tireur atao amin'ny 3FP ary marina mafy ny ady amin'ny tyle galaty ary zay afaka tena hitazona tsara tireur mafy ary tena mafy ny adversaire rehetra rehefa vonona tena nanasongadina ny teknika mihitsy zany reo combattant rehetra. Fanteknika mampafisaka dolo ny teknika fa ino ma teknika ny 3FP fa tsy amin'izay fa teknisiana foana ny combattant dia nampipina kely fotsiny zany. Mahavelombolo ny fijerena ifotony ny taranja kickboxing eto amintsika ary miroborobo fatratra izany. Tsy mahagaga isika eto Madagasikara raha mametraka ny anarana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena foana amin'ny fedinany tompon-daka eran-tany sy ny taty amin'ny faritry ny ranomasimbe indianina ary ny sehatra Afrika. Antenana sinoana fa ao anatin'ny fitarafana ny Ayad toy itony no ijereny ny seksiona sy ny federasiona ary ligue ihany koa ny andrafitra ny ekipa pirenena malagasy satria dia vonina pirenena trany no arovana ao anatin'ny izany. Betsaka ny zava-bita ny kluban'ny 3FP kickboxing tao anatin'izay 5 taona nijoroany izay ary nametraka ny anaram-boninahitra tsara ihany koa izy ireo teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny ity taona ity sy ny mbola ho avy dia manana ny tanketsany Ayad tanteraka ny ao anatin'ny kluban'ny 3FP kickboxing amin'izao fotoana izao.
eo amin'ny ayady kaihoanina kosindray ny voalohan'ny volana aprily ho avy izao any fianaratsoa ny famme fotoana ny kaihoanina sy moitay ny asabotsy lasa teo dia nisy ny fantsanana isa-kleba izay andrafitra ny iady any fianaratsoa any ny fanampanazavana no amenoantsika ny resaka. Nototosaina tetsy ambanin'ny gradin de tsy mamasina ny asabotsy lasa teo ny fananana lehibe tao anatin'ny moitay sy ny kaihoanina izay andraisan'ny Madagasikara anjara fiainany koa amin'ny voalohan'ny volana aprily ho avy izao any fianaratsoa ny famme fotoana ny rehetra tao anatiny izay fanomanana izay dia natsona avokoa ireo solitena tao anatin'ny klub andray anjara amin'ity adi-goavana izay atao an'ny fianaratsoa ity ary nametraka ny teknika sy ny ahavony izany ao anatin'ny fahaizana mifehy itony ayady itony ihany koa ny malagasy ho amin'ny ankehitriny. Ny ataon'ny RKC sy ny fihezamana foana izy io ataona fanokafana ny tampilalaovana 2017 dia nanasa zay kleba maromaro mba ho avy hanao an'ity combat interclub iaonao sika amin'ny moitay sy ny kaihoanina zany ho an'ny fianarasoa amin'ny 1er avril dia fanomanana n'ireo combattant reo. Izahay moa zany atao amin'ny fihezamana dia mitaizany tanora foana mba ho hiditra landalika koa amin'ilay sport de combat zany ary afehan'ny discipline kaihoanina sy le boxe thaïlandaise. Niveau technique zany mbola azosika hoe marina kely fotsiny ngava fa misaragna ny kickboxing zany afaka miditra lalina amin'io avy amin'ny moitay afaka miditra lalina amin'io dia mety ho tsara eo manaraka. Betsaka ny zava-bita tena nivon'ny fihezamana ary ny famoahana tsikelikely ny ayady ao anatin'ny moitay sy ny kaihoanina no tanjony ho amin'ny ankehitriny. Ao anatin'izay dia iroso tsikelikely amin'ny sehatra iraisam-pirenena toy ny mahazatra izy ireo isa-taona dia saika misy izany foana eto Madagasikara ao anatin'ny tony adi-goavana eo amin'ny kaihoanina sy moitay itony. Raha ny vokatra tao anatin'ny moitay sy ny kaihoanina ino avy amin'ny kluban'ny CSPJ nandavo mazava ny Fabi tao anatin'ny kaihoanina latsaky ny 20 kilao. Mamikely kosa nanilika ny Narcisse avy amin'ny kluban'ny SPJ teo anatin'ny latsaky ny 15 kilao tao anatin'izay ayady kaihoanina izay. Tonina ndresy mazava ny Mahendry teo anatin'ny latsaky ny 15 kilao. Yarena kosa dia nanilika ny avitra teo amin'ny latsaky ny 10 kilao tao anatin'ny moitay. Tately dia ny voakompandresy nanolona ny niasy tao anatin'izay moitay izay teo amin'ny latsaky ny 12 kilao. Isitraka kosa nandavo mazava ny Sandy izay avy amin'ny kluban'ny Scorpion teo amin'ny latsaky ny 15 kilao tao anatin'ny ayady kaihoanina. Tsara mampafantatra fa kluba dimy no nandray anjara tao anatin'ity fananana ity izay ifatenana nireo andeha amin'ny fianaratsoa amin'ny voalohan'ny volana aprily ho avy izao dia teo ny RKC, Scorpion, Zami, ZSL ary ny Rosary. Ireo zany no anisan'ny hiatrika izay ayady anisan'ny goavana izay amin'ny faran'ny herinandro ho avy izao. Atretina tompoko lasa tompoko avy fiarahanao tamiko tamin'ity alina alatsinainy ity tanaiky sinoana fa mbola tsisy natory isika zay tratra ny torimaso kosa dia horariana soa ahita tory soma tsara ao anatin'izany. Makasitraka manokana ny nomy siaja raha pitafika sidimina pitany sarotry ny feo ny vatana tany tokantranotsika tany tsy adino ihany koa ny mpampiakanjo sport mbola izy isika rehetra zay makafy ny fanatanjahantena miaraka amin'ny tenako rehefa alina toy izao dia akasitrahana manokana izay rehetrarehetra izay mifandarana orinana izao hetsika ara-panatanjahantena izao dia mbola betsaka no arahantsika ny tena kosa dia mametraka ny samy tsara ho amin'ny herinany toy izao indray tompoko lasy tompoko vavy.